Eo an'Andriamanitra isika tompoko. Halleluja. Misaotra an'Andriamanitra isika fa noho ny fahasoavany lehibe dia zao isika nataon'Andriamanitra velonaina izao ary mbola nitomony ka tonga soamatsara ato amin'ity tranon'Andriamanitra ity mba hanompo ny tompo mba hanome voninahitra an'Andriamanitra. Dia izao no hanetanako anareo rehefa tonga ato isika arak'izay teniko izay hoe hanompo ny tompo hanome voninahitra an'Andriamanitra dia tena asehoy mihitsy fa tena vokatry ny fonao ny hanao an'izany rehetrarehetra izany. Esory izay mety hoe fombafomba na fahazarana fa oka tena hananantoka anao hoe tena mifandray amin'Andriamanitra, tena mifamatotra aminy ao anatin'izao fanompoana ataontsika izao. Manarak'izany manolotra ny arahaba ho anareo rehetra izay tonga manarika an'izao fotoam-pivavahana izao izay mivady sy ireto ekipa izay mitarika fiderana ireto. Amin'ny anaran'i Jesosy ny tompo izay miantso antsika mba ho avy eto hanompo azy, izany hamangy ny sampatan'olona amintsika, izany aneo zavatra tsara be eo amin'ny fiainantsika, ary rehefa mirava ny fotoam-pivavahana dia samy mitondra fahasoavana mody ane isika rehetra. Ataovy mafy ny tehike. Halleluja. Dia andao tsika hivavaka ametraka avy hatrany ny fotoam-pivavahana izay ho tanterana eto ka dia aondreny lohanao hivavaka tsika. Ry Andriamanitra ranay eo, misaotra anao zahay noho ny amin'ity androandroany ity izay andro ahafahanay manompo anao sy manome voninahitra anao ato amin'izao tranonao izao. Ko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy vavaka aminao zahay mba ho tahina manokana ity fotoam-pivavahana androany ity. Ka reo kristianina fiangonana natsapatena fa osaosa ra-panahy ao amin'ny alalan'izao fotoam-pivavahana izao dia tonga mahery. Reo izay kivikivy amin'ny alalan'izao fotoam-pivavahana izao tonga mahery. Reo izay marary, reo izay manana olana ao anatin'ity fotoam-pivavahana ity dia ho vonjenao ka ho sitrana ary ho afaka eo amin'ny ny olana nahazo azy. Ho asianao Andriamanitra miariary ane fa tena eo an-tananao ty fotoam-pivavahana androany izay nitondranao anay ity. Ary afafinay ny rano Jesosy ho fiarovana ho anay, ho fandresena ho anay, ary mandray ny tenin'Andriamanitra izahay ka tsy ho tafiditra eto ny devoly sy ny ekipany, tsy ho tafiditra eto ny mpanao ratsy fa Andriamanitra manisy fiarovana ho anay. Amin'ny anaran'i Jesosy no hanaovana ny vavaka, misaotra ray malala. Alleluja. Amen. Ho toizantsika zany ny fanompoana an'Andriamanitra eto amin'ny alalan'ny hira anankitelo mifanesy no anoizantsika ny fanompoana. Ka raha sitrakareo andao tsika hitsangana daholo anao izay hira anankitelo mifanesy izay. Alleluja. Dia mbola manamafy ny arahaba amin'ny anaran'i Jesosy ho antsika izay tonga eto hanompo an'Andriamanitra izahay dia manamafy ny arahaba ho anao any an-tokantrano izay mandray anay amin'izao ora sy fotoana izao. Mino fa ho aminao fahasoavan'Andriamanitra, amen, na ho aminao fiadanan'Andriamanitra. Alleluja. Raha nampaheranay aloha izany mpanompon'Andriamanitra tamin'aly dia tena nilaza izy hoe assureo ny contrat-nao amin'i Jesosy. Raha vao ny tena izany izy dia tena tsampako hoe nakasika satria izao fampontsika an'Andriamanitra izao dia tena mila assurance. Satsy izany mila tena sûr ianao hoe ho ana fiainana mandrakizay ve ianao. Androany petraka aminao fantany satria efa kaiky ny farany, tsy efa ora farany intsony fa efa segondra farany ny ainantsika. Ka noho izany dia izao anjarako anjaranao no mandiny tena hoe azonao antoka ve raha hiala amin'ity izao tontolo izao ity ianao dia ho ana fiainana mandrakizay. Ka noho izany tetena aminao te hampahery ianao hoe
amafisy ny contrat anao an'izay so satria nitandrotsika raha hiala amin'ity zao tontolo zao ty dia noizy ho ana fiainana mandrakizay miandry anao Jesosy raha tena hita hoe mitoetra tsara amin'ny fampony ianao mitoetra tsara ho azy ianao amen na andao amafisitsika ki raha vetrany atrany tompoko etsika mezana voninahitra an'Andriamanitra hiderana anazy ny fiainantsika zanak'Andriamanitra manomboka ety tany tsara any an-danitra any koa mbola hitsena an'Andriamanitsika amin'ny fiainana tena tsara fa noho izany dia mila mitoetra tsara an' Jesosy tsika maina mila tena mitoetra tsika mba tena nanantsika ilay fiainana tsara indrindra ao amin'ny Jesosy ao amen andao tsika mbola hiderana an'Andriamanitra amin'ny voninahitra anazy avy hatrany tompoko Andro fitsarana falifale fandro fapakarana oh falifale fandro fapakarana amnizay andro zany wabini fantakan manera nanta tani telala makani almanza kisani fetakani sani almanza kisani fetakani sani amnizayatu san wabini fantakan manera nanta
pitsakana ihany sika dia maky teny soratra masina ato amin'ny salamy fa 4:10 toy zao ny voasoratra. Vonjeo amin'ny anaranao aho Andriamanitro ary omerariny aho araky ny herinao. Andriamanitro, eno ny fivavako, miano ny tenin'ny vavako, fa olona hafa firenena no mitsangana mely ahy ary olon-doza be no mitady ny aiko. Tsy mihevitra an'Andriamanitra eo anatrehany izy. Indro Andriamanitra no mpamonjy ahy. Ny tompo no mpanohana ny fanaiko, amaly ny ratsy ataony mpampahory ahy izy, aoka ny fahamarinanao no andrikananao azy. Sitrapoky ihany no nanaterako fanatitra ho anao, iterany anaranao a Jehova fa tsara izy. Fa efa namonjy ahy ho afaka tamin'ny fahoriana rehetra izy, ary ny masoko dia faly mijery ny amin'ny fahavaloko. Samy makatoerany azy. Ny voninahitra dia ho an'Andriamanitra irery ihany. Io manko mantsika amin'izao fotoan'izao andreny teny Andriamanitra ka anao hira ray sika, aoriana ny hira iarahantsika manao dia ho ambara amintsika ny afatra avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra mba ho antsika rehetra tonga manatrika an'ity fotoam-pivavahana ity. Hira ray zany nataontsika.
Exodus toko fa efatra amby folo dia ny andininy fafolo ka hatramin'ny andiny fa 10 no vakitsika retina mandreto indray ataontsika makatoerana toy izao no voasoratra ary rehefa miakaiky Farao dia natompony zanak'Israely ny masony ka indreo ny Egyptianina tamy manetsika azy dia raiky tahotra indrindra ny zanak'Israely ka nitaraina tamin'i Jehovah ary koa izy tamin'ny Mosesy moa tsy nisy fasina vatany Egypta no nentinao faty aty anefitra izahay nahoana no nanao izany taminay ianao ka nitondra anay nivoaka avy tany Egypta tsy zao va no teny nolazainay taminao fony tany Egypta hoe aok'izay fa vialao ihany izahay anompony Egyptianina fa aleonay manompony Egyptianina toy izay faty any anefitra ary misesy tamin'ny olona aza matahotra ianareo mijanona fa ho hitanareo ny famonjen'i Jehovah izay ataony ho anareo anio fa ny Egyptianina izay hitanareo anio dia tsy ho hitanareo intsony mandrakizay Jehovah hiady ho anareo fianareo kosa anginy andininy fa 10 io ny fototsy ny lesona sy mifampiresana ho antsika androany ary ho Jehovah tamin'ny Mosesy nahoana no mitaraina amiko ianao lazaho amin'ny zanak'Israely mba androso Matio toko fa 7:20 dia vakitsika ny andininy fa 12 sy ny fa 13 toy izao indray ny voasoratra ao ary no ny habeny tsy fakatao-van-dalàna dia hiamangatsika ny fitiavan'ny maro fa izay maharitra hatramin'ny farany no hovonjena ny afatra entina ho atsika androany ao anatyity fotoam-pivavahana ity dia afatra mampiomana atsika fiangonana kristianina mba hiomana tsara malona ny ady tsy maintsy atrehana amin'izao vaninandro farany efa diavintsika izao aoko fantatsika fiangonana aoko fantatsika tokoa fa tsy maintsy ho iahy tsy maintsy manarika ady isika amin'izao vaninandro misy atsika izao amin'ny karaza moa ny ady tsy maintsy atrehana ao ny ady eo amin'ny lafiny ara-panahy ao ny ady eo amin'ny lafiny ara-piainana ary le izy liavana malala tsy hoe resaka fotsiny zany fa tena marina hoe tsy maintsy manatrika ady isika tantarako aminareo ny antony ny devoly na ny fanaratsy no ao ambadika io ady atrentsika io na hoe fototry io ady atrentsika io eno tsara ke zao zavatra lazaiko aminareo zao hoe ny devoly na ny fanaratsy dia mahafantatra tsara mihitsy ry zareo fa misy ny elo ary misy ny fariafo sy solofara mahafantatra tsara ry zareo fa tsy maintsy alefany amin'ny elo na alefany amin'ny fariafo sy solofara ny devoly na ny fanaratsy aorianao zany no voalaza ny bokiny Apokalipsy fantany tsara ihany koa hoe efa kely sisa ny andro anaovany mission eto ambony tany ity na ihany koa hoe efa kely sisa ny andro zay tsy maintsy andefasana azy ireo any amin'ny elo na any amin'ny fariafo sy solofara fantany daholo zany rehetrarehetra zany tsika piano ary indraindray no ohatrany hoe tsy mahafantatra ny fisiny zany na ny famarinana zany na dia efa nampahafantarina azy dia adinitsika ny famarinana zany dia no zany indrindra dia tsy maintsy maneho fahatezerana ny devoly na ny fanaratsy tsy maintsy maneho fahatezerana ry zareo ary zany fahatezerana mirehitra ao anatin'izany no fototra mahatonga ny ady tsy maintsy atrehantsika amin'izao vaninandro zao andoaka vakitsika ny voalaza ato amin'ny Apokalipsy 12 hoe
dia ny 112 toy izao ny voasoratra tapany faharoa loza ho an'ny tany sy ny ranomasina fanidina ho aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe satria fantany fa kely sisa ny androny. Dia manamafy azany tantarako aminareo zany moa ny teny nataon'i Jesosy. Ho Jesosy ao Maty 4:20 zao 17:30. Ianareo mpianatro, ianareo apôstôly, ho Jesosy. Aoka tsy ho diso hevitra anareo na ho diso fijery. Marina fa miaraka amiko anareo. Ary tsy misaraka amiko anareo. Zao lay mpanao fagagana, zao lay mpanasitrana, zao lay mpamonjy, zao lay mahay manao ny tsy misy. Efa hitanareo reny olona marary ny sotraniko reny. Efa hitanareo reny mofo 5 mitondro anankiroa no tahiko dia navoky olona be dia be. Efa hitanareo reny olona maty efa novelomiko. Fa izao na dia miaraka amiko ary anareo azadino fa raha mbola eto amin'ity zao tontolo zao ity ianareo dia tsy maintsy ahita fahoriana. Zay le voalohany soratra Maty 4:20-30. Ety amin'izao tontolo zao no ahitanareo fahoriana ho Jesosy. Manamafy azany akeo ny teny nataon'ny Paoly apôstôly Timoty 2:1-2. Tamin'izany fotoan'izany Paoly no nilaza hoe inona zavatra tsy maintsy hitranga amin'ny andro farany. Dia hoy izy hoe aoko fantatrareo fa ny aparany any dia isy andro mahory. Io farany izay lazain'ny Paoly dia zao vaninandro dia avintsika zao mihitsy. Dia manoloana izany indrindra dia hoy aho hoe tsy maintsy maneho fahavononana isika fiangonana kristianina rehetra, anisan'izany tsika tonga eto, tsy maintsy maneho fahavononana hiatrika an'izany ady zany. Ary tsy azo atao mihitsy ny hoe kivikivy rehefa miatrika ady, na hoe miemitra sy verin-dalana rehefa miatrika an'ilay ady. Tsy azo atao mihitsy zany. Raisy ilay teny nataon'i Jesosy Maty 4:20-30, fa tsy nambarako taminareo moa ilay tohany, fa zao ny teny nataon'i Jesosy. Ety amin'izao tontolo zao ity no ahitanareo fahoriana. Tsy maintsy fanehitra amin'ny fahoriana ianareo raha mbola velona eto amin'ity zao tontolo zao ity. Kanefa ho Jesosy matoky fa izao zay tomponareo, zay mpamonjy anareo, zay fanoraisinareo, mitoetra ao anatinareo, matoky fa efa naresan'ity zao tontolo zao ity ao. Dikan'izany na dia miarikady ary sika, na dia mafipiary ny ady atrehana, dia tsy azo atao hoy ao ny kivikivy na ny miembotra na ny verin-dalana, satria efa nampanantena ny tompo fa izy no efa nandresy an'ity zao tontolo zao ity, no zany zay rehetra azy dia tsy maintsy mandresy any koa izy. Amen. Zao ihany koa ny tenin'ny Paoly apôstôly Korintiana 2:5-7. Tena misaotra n'Andriamanitra ho Paoly, tena midera n'ilay tsy toa, ilay Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy sady raiko. Fa dia teo alohan'ny ady zay natrehako, zay tena mafy, dia isaorako Andriamanitra fa nampandresy ahy izy noho ny amin'i Jesosy Kristy zay efa niraisiko, zay efa mitoetra ato anatiko. Ahoana ozy izy? Zao ny fomba fiteny, saorany Andriamanitra zay nanome fandresena antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Averiko indray moa zany ilay teny nataoko teo hoe tsy maintsy maneho fahavononana hiatrika ady isika amin'ny maha-olon'Andriamanitra antsika mandritra ny fahavelomantsika eto ambony tany ety. Tsy maintsy maneho fahavononana hiatrika ady isika. Ary tsy azontsika atao mihitsy tena atao zava-pady ny hoe mandalo ady ianao dia kivy ono,
na miemitra ono na miverin-dalana ono. Be dia be nge namatsika no efa tahaka izany mihitsy fiainany elaela tsy hitanao namontsy fotoam-pivavahana dia antanianao izy aveo hoe fa taizanao rahavavy fa taizanao rahalahy ohatrany tsy voatsikaritra anao efa ray volana zay dia matetika ny tena loka mivavandreny olondreny dia hoe tena kivy ahy fa inona no nakivanao rahavavy inona nakivanao rahalahy tena nandalo olana nandalo ady dia vavaka ihany ny andro famonjen'Andriamanitra fa tsy namonjy izy efa herinandro zay efa ray volana zay efa tapataona izay dia inona zany ny vahaolana andraisinao kivy dia aleoko ny any ny hemitra aleoko ny any verin-dalana dia lasa misorotoka mamono eritreritra le olona na lehilahy io na vehivavy lasa manao adalàna atsy na manao dalàna eroa entina mamono ny eritreritra ry havano raha ho antsika fiangonana tonga eto dia hoy aho hoe fadio ny kivikivy na ny mihemitra na ny verin-dalana fa oka hijoro tsara ianao satria tsy maintsy mandalo ady isika na eo amin'ny lafiny ara-panahy na eo amin'ny lafiny ara-pianana amin'izao vaninandro dia avintsika izao tsy maintsy isika fiangonana nefa manana tanjona lehibe ary zay tanjo zay mila tena ho azonina ao hatramin'ny farany na inona midona na inona mitranga anisan'ny tanjona lehibe dia hoe ny miazona an'le fiainana mandrakizay zay efa nomen'Andriamanitra antsika taorinany nanekensika an' Jesosy ho tompo ho mpamonjy miazona le fiainana mandrakizay zay efa nomen'Andriamanitra antsika no Jesosy efa mitoetra ato anatsika zao mantsy raha vao ny safidiny nanotena ho an' Jesosy isika ny safidiny hanompo an' Jesosy isika dia avetrany dia niraisin'Andriamanitra tanana ianao na vela eloka ianao na vela fatsoana ianao ary no manin'Andriamanitra ho anao avetrany ny fiainana mandrakizay mila azolona hatramin'ny farany zany eno tsara ke ty teny ity fa tena mampahery tsy haiko aloha ianao hoe mba mahery amin'ny alalan'ity teny ity ve eno tsara ke fa vakiko aminareo le izy Efesianina 2:2 dia zao mivoalaza eo amin'ny andininy manomboka amin'ny andininy 5 ka hatramin'ny andininy 9 areo tsara nge na dia fonombola maty mifahatsoana azy isika dia namelona antsika niaraka tamin'ny Kristy fahasoavana no namonjena anareo ary niarana tsangana isika ka niarana petra ny any an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy mba asehony amin'ny andro avy ny abeny ny areniny fahasoavany amin'ny famoram-panany amintsika ao amin'ny Kristy Jesosy fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana ary tsy avy aminareo zany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra amen mazava ny voasoratra indrindra amin'ny andiny 9 ho antsika zay natao batisa zao dia niaraka niombona tamin'i Jesosy tamin'ny alalan'ny fahafatesantsika dia nalevina Jesosy dia tsika alevina ao anaty rano amin'ny alalan'ny batisa natsanana tamin'ny maty Jesosy dia tsika atsangana ao anaty rano ho amin'ny fiainam-baovao dia taoriana ny batisa dia zao voalaza amin'ny andiny 9 hoe ary niarana tsangana isika ka niarana petrany any an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy zao tsika miteny zao tsika manao fotoam-pivavahana zao aizany misy atsika efa niaraka napetraka Andriamanitra any amin'izay misy an' Jesosy isika any an-danitra itoerana io averiko vakina ary niarana tsangana isika ka niarana petrany any an-danitra ao amin'ny Kristy Jesosy zava-miafiny zany amin'ny maha-olombelona amin'ny olona tsika eto isika zao miaraka eto fanaritra eto fa amin'izao tsika miteny zao efa any an-danitra ianao zay le fiainana mandrakizay efa nomen'Andriamanitra antsika tao amin'i Jesosy mila manatanjona miazona an'izany itsika sa misy aminareo amin'izao tsika miteny zao tapa-kevitra hoe esory any an-danitra Andriamanitra fa tsy te hiatrikady zakako tso le ady esory any an-danitra fa
tena tsy mety amiko intsony ty mandalo ady ity zay ve nitianareo tanjona ihany koa dia hoe ataontsika zay atokavantsika any amin'le toerana zay efa namboarin'i Jesosy Kristy ho antsika zao mantsy ny teny nataon'i Jesosy fony izy mbola tety ambony tany za io ry mpianatra tsy janona maharitra miaraka aminareo eto fa za io andeha dia hitako malahelo be mihitsy mifonareo ny sasany aminareo rehefa nandre hoe andeha iaho zaho Jesosy tsy maintsy mandeha ina moa ny antondehako ho any an-danitra aho izy izy andeha namboatra fitoerana ho anareo aho ho Jesosy rehefa vitsy ny toerana izany dia ho avindray aho ka hakanareo ka any amin'izay misy aho no misy anareo any amin'izay misy ny raiko no misy anareo ka aza malahelo ny fonareo fahasoavana ke zany nambaran'i Jesosy tamintsika zany tsy eto amin'ity tany ity ny fonenantsika fa ny fonenantsika any amin'izay misy an'i Jesosy andoka evakintsika voasoratra ato amin'ny Jaona 4:12 dia ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faha-efatra aza malahelo ny fonareo minoa an'Andriamanitra ary minoa akoho ao an-trano raiko misy fitoerana maro raha tsy zany dia efa nilaza taminareo aho fa andeha amboatra fitoerana ho anareo aho ary raha andeha amboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy ndray ka handray anareo ho any amiko ka zay hitoerako no hitoeranareo ihany koa no zany rindry dia manentana antsika ny tompoandriamanitra amin'ity androandroany ity amin'ny alalan'ny mpanompony hoe tsy maintsy miatrika tsy maintsy manarika ady isika amin'izao andro farany dia avintsika izao tsy maintsy manarika zany ady zany no sady aoka anana fahavononana anatrika ady isika amenna amenna mila manana fahavononantsika anatrika ady fa akoatran'izay ihany koa dia mila mandroso mihitsy isika mila mandroso tsy hoe misy ady ao dia araka ilay nambarako teo hoe kivy dia emika iverin-dalana tsy izay mihitsy ny tokony fiainana kristianina na fiainana fiangonana fa mila mandroso foana mafy ny ady fa mila mandroso foana enjana ny ady fa mila mandroso foana rehefa mandroso mantsy isika dia miasa Andriamanitra manao fagagana mamoaka antsika ho mpandresy eno tsara ke tantara eno tsara ke ty tantara ity dia ny tantaran'ny zanak'Israely rehefa niala tany Egypta reo zanak'Israely dia nilasa tamin'ny Andriamanitra hoe hoentiko ho any amin'ilay tany tondra-dronono sy tantelanareo zany tany zany no ataoko lovanareo dia faly be mihitsy ry zareo tamin'izany dia hoy Andriamanitra hoe za hiaraka aminareo foana za mihitsy no ampandovanareo ny tany io ka amin'ny atoandro hitarika anareo amin'ny alalan'ny andry rahona amin'ny alina hitarika anareo amin'ny alalan'ny andry afoafo mba fitonga anareo andeha andro amanalina dia falybe zanak'Israely fa zao ny adininy ny eritreritra angambany zareo reto hoe rehefa miaraka amin'io Andriamanitra io dia lalana fivoninkazo foana ny lalana izorana fotsika mbola tao Egypta ary nanao mirakla izy nentina nanafaka atsika dia ahoana moa tsy ahaizany manao mirakla hitondratsika ho any amin'izany tany tondra-drono sy tantely zany dia tsy napoziny izy roa mihitsy hoe tena mpandiana dia miarikady foana zareo miarikady foana zareo ary anisan'ny ady tena mafy enjana tamin'ny zanak'Israely tamin'izany fotoana zany dia zareo tonga teo alohan'ny ranomasina mena dia lany fanahy mihitsy ry zareo hoe ahoana ary no atao ahoana ny fomba atao hiampitana n'ity ranomasina mena ity le ranomasina mena tsy hoe ny sakany 5 metatra na 20 metatra fa dadasika be sady tsy taka-maso hojerena ny faran'ilay ranomasina ny lakana tsy misy ny sambo tsy misy zany no nahavery hevitra azy ireo ady zany
Ambon'izany mbola tato afara ihany koa ny miaramila ny Egyptianina miaraka amin'ny kalesy sy sovaly anetsika azy ireo, amabo azy ireo eo amin'ilay ranomasina mena, eo amoron-dranomasina mena. Mbola ady mangotrakotraka ihany koa zany. Misy moa tantaraina ry olona ka dia tantara ka dia tantaraina fa raha ny zavatra natreny zanak'Israely tena enjana. Ary raha ianao ary nitojo an'izany tsy fantatra hoe inona mba décision-nao, inona ny zavatra nataonao, fa tena enjana le izy. Tena enjana. Fa izao sotra ny teny nataon'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely. Mosesy eo anary ireo fiangonan'ireo. Anary ireo fiangonan'ireo mba tsy hisy eritreritra ny verin-dalana, fa lazao zareo mba androso, teneno zareo mba androso. Ary sorana moa Andriamanitra fa Mosesy tena mpanompon'Andriamanitra nahafinaritra be mihitsy, ary tsy nirorosaina na salasala na hoe navita ny teny tamin'Andriamanitra hoe Andriamanitra ianao miteny hoe aseo mandroso ny olona, androso aiza ranomasina nge eo anoloana eo tsy tao an-tsain'ny Mosesy mihitsy zany eritreritra ratsy zany. Fa ny azy dia zao, ry zanak'Israely tsy maintsy manalika ady isika. Vavolombelona zany zao zavatra tiantsika izao hoe ranomasina mena eo anoloana ary miaramila ny Egyptianina vatao fara. Fa zao ny afatra avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra ho antsika rehetra. Andao androso, andao. Mosesy no voalohany nitarika ny zanak'Israely mba androso. Niazakazako Mosesy na dia fantoda iny ary izy. Nandrikeo anoloana, nandroso, avy nareo, mandroso. Zany ny zavatra niainany zanak'Israely. Ka ino moa tiako ambara amintsika fiangonana? Ry havanao, ataovy zavapady ny kivikivy na ny mihendry na hoe miverin-dalana rehefa manalika ady amin'izao andro farana zao isika. Fa tsy maintsy manalika ady ianao amin'ny karazana izy io, na amin'ny lafiny ara-panahy na amin'ny lafiny ara-piainana. Ataovy zavapady ny kivikivy na ny mihemotra na ny miverin-dalana. Fa zao foana ny mety amintsika olon'Andriamanitra tsika, tsy maintsy mandroso. Na dia mampifikifotoa ary le ady, tsy maintsy mandroso. Satria rehefa mandroso isika, ahoana moa ny teny natao Mosesy? Ilay nivakitsika teo, Jehovah hiady ho anareo, fa ianareo kosa angina. Anjaran'Andriamanitra miady ho antsika. Ary sorana tompo fa rehefa nandroso zanak'Israely, indro niseho ny mirakla. Zavatra tsy tao an-tsaina, tsy tao anatin'ny eritreritra hoe ranomasina, hoe ho vaky roa ve ho tonga tany maina ahafahana mandeha mamonjy teny, tsy tao anatin'ny saina, tsy tao anatin'ny eritreritra zany, fa tao an-tsain'Andriamanitra, tao anatin'ny eritreritran'Andriamanitra, ary efa fantany tokony atao. Zay natonga azy teny mandrosoa ianareo, satria fantatr'Andriamanitra tokony atao. Dia tafavoaka somatsara ny zanak'Israely tamin'izany fotoana zany. Amen. Andao vakitsika indray le teny mampahery le izy. Vakina le teny efa vakina terem-boalohany, manomboka atombotsika manomboka amin'ny fasivy. Koa nanetsika azy ny Egyptianina, dia ny soavaly rehetra nitarika ny kalesy Farao sy ny soavaly ny fitainginy ary ny miaramilany, ka natratra azy nitoby teo amoron-dranomasina, teo anilan'ny Piahirota tandrifony Bala Sefona. Ary rehefa mbiakaiky Farao dia nanompo ny masony, natompony zanak'Israely ny masony, ka indreo ny Egyptianina tamin'ny manetsika azy, dia rehefa tahotra indrindra ny zanak'Israely ka nitaraina tamin'i Jehovah. Ary koa izy tamin'ny Mosesy, moa tsy nisy fasana vatany Egypta no nentinao foaty aty an'hevitra izahay. Nahoana no nanao zany taminay ianao ka nitondranay nivoaka avy tany Egypta? Tsy zao fa no teny nolazainay taminao fony tany Egypta hoe aok'izay. Fa avy alao ihany izahay manompo ny Egyptianina, aleonay manompo ny Egyptianina toy izay ho faty any an'hevitra. Ary Mosesy tamin'ny olona,
aza matahotra ianareo mijanona fa ho hitanareo ny famonjeny Jehova zay ataony ho anareo anio fa ny Egyptiana zay hitanareo anio dia tsy hitanareo tsony mandrakizay Jehova hiady ho anareo fianareo kosa angina andiny fa 10 ary ho Jehova tamin'ny Mosesy nahoana no mitary anamiko ianao lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso izy dia raha toy izy na tantara eo amin'ny 9:20 dia naindrotsy Mosesy teo ambonin'ny ranomasina ny tanany ary rivotra mahery avy any antsinanana no nampisavan'i Jehova ny ranomasina mandritry ny alina iny ka nataony tany maina ny ranomasina ary dia voasaraka ny rano dia nandeha teo afovoan'ny ranomasina mandia ny tany maina ny zanak'Israely ary ny rano dia tonga fefy ho azy teo amin'ny ankavanany sy teo amin'ny ankaviany. Halleluja, halleluja. Zay le fahasoavana lehibe omen'Andriamanitra rehefa vonina hialikady ny olon'Andriamanitra ary tsy mipetraka fotsiny hoe vonina hialikady fotsiny fa vonin-kandroso indrindra dia tsy maintsy maneho famonjen'Andriamanitra. Averiko indray le teny nataon'i Jesosy ety amin'izao tontolo izao ity no ahitanareo fahoriana hozy izy nefa matoky fa izao efa naresan'izao tontolo izao. Halleluja. Raha te ho tafita somatsara any amin'ilay toerana zay noman'i Jesosy ho antsika isika dia zay meteza vonina hialikady foana ianao na mora ny fisehony ady io na mafy meteza vonina hialikady foana ianao ary oka androso foana ianao fa ataovy zavapady ny miemotra na ny miverin-dalana. Amen, amen. Mikasy tantara zanak'Israely ihany tantarany Josoa sy Kaleba raha ny marimarina kokoa no tena tiako ampitaina amintsika. Melohany hidirany zanak'Israely eo amin'ilay tany tondra drono sy hitantely le tany izay efa nampanetanain'Andriamanitra hoe olovan'izy ireo dia naniraka mpisafitany Mosesy hoe mandehana ianareo 12 safoy ny tany fatary daholo ny mombamomba ny mponina ao amin'io tanàna io ahafahantsika mamantatra hoe inona ny tokony atao dia nandeha ny mpisafitany dia zao ny zavatra nitranga tsy naposin'ireo mpisafitany hoe tena ady faran'izay mafy no tsy maintsy atrehany zareo mafy be le ady hoe ranomasina mena fa tiandray mandeha ty ory zareo a tena mbola enjana satria ny fahitan'reto mpisafitany ny mponina tao amin'ilay tany tondra-drono sy tantely dia olona mahery be ny hitany tao olona vaventy be ny hitany tao araka ny sisiny resaka dia hoe olona mihinan'olona ny mponina ao amin'ny tany Kanana. Ny tanàna ihany koa tsy andaniny dia misy manda faran'izay tena matevina be tena lehibe. Ny fijeriny ihany koa dia izao raha ohatra isika ireo izy olona mpisafitany ka misisika ny hiditra ao foana misisika hiditra ao foana dia mitony tena tolon'olo fotsy isika tahaka ny hoe manolotra ny vady aman-janakitsika ho baboana ary manolotra ny aintsika lehilahy ho vonoana. Tena nanapa-kevitra zareo hoe tena tsy mety zany aleo miverina any Egypta na dia andevo ary sika toy izay androso hiditra ao amin'io tany voalaza hoe omenantsika olova io andao sika vity mpitarika mba hitarika atsika hiverina any Egypta. Tatak'izany zany a zavatra nitranga tamin'izany fotoana izany fa nisy kosa ny olona roa lahy Josoa sy Kaleba no anarana zay tena hafa mihitsy ny toetrany hafa mihitsy ny toepanahy ary ny rariko mba hanana toetra sy toepanahy tahaka ny toetra sy toepanahy nananany Josoa sy Kaleba ity fiangonana ity. Ny azo roa lahy dia zao marina daholo zany zavatra resany namatsika izany tena marina daholo fa izao
satria olon'Andriamanitra isika dia andaotsika hiarikady foana, andaotsika hanina favonona hiarika ny hoady io. Zay ny atsika tsy mety amintsika maha olon'Andriamanitra atsika ny hoe hemitra na hiverin-dalana indrindrindrindra hoe mieritreritra ny hiverina ho any Egypta indray, tsy mety amintsika izany. Fa ny mety amintsika amin'ny maha olon'Andriamanitra atsika na dia mafy ary ny ady hoy Josoa sy Kaleba dia andao androso foantsika, andao androso foantsika. Tsy efa zany ve ry vahoaka Israely rehetra no nataontsika fotsika teo alohan'ny ranomasina mena? Ahoana ho misesy lehilahin'Andriamanitra? Andao izy androso isika, andao androso isika na dia ranomasina mena ary ny eo alohany. Dia inona ny tranga rehefa nandroso isika moa tsy nanao fangagana va Andriamanitra, tsy nanao famonjena va izy? Dia maninona indray isika amin'izao atao hoe akatoko ny fidirana ao amin'ilay tena tany soa sy malalaka indrindra no anapa-kevitra indray isika hoe hiverina any Egypta? Andao androso isika, andao androso isika. Zany ny fanentanana nataon'izy mirahalahy. Ry havanao, ry fiangonana tonga eto, mampaheranareo aho fa mety amintsika amin'izao vaninandro diavintsika izao, na dia misy ary ny ady, na dia mangotrakotraka ary ny ady, na dia faran'izay enjana be ary ny ady, mety amintsika tsy mahazo kivikivy, tsy mahazo miemotra, tsy mahazo averin-dalana. Mety amintsika ny mandroso foana, ny mandroso foana. Amen. Asa manaraka ny nataony namantsika teo aloha hoe kivy zareo ono, dia ny verin-dalana zareo, dia niemotra zareo. Aza isan'izany itsony ianao. Mampaherika ny teny Baiboly Hebreo hoe tsika hozy tsy naman'izay miemotra. Sa tsy zay ilay teny? Tsy naman'izay miemotra isika. Andaoka efa kitsika ny tantarany Josoa sy Kaleba ato amin'ny Nomeria toko 17. Dia ny 17. Zao ny teny nataony Josoa Kaleba. Fa Kaleba dia nampangina ny olona teo anatrehany sesy ka nanao hoe andeha isika hiakatra mihitsy mba azahoantsika azy, fa aresy azy tokoa isika. Mazava be mitsika ny teniny ekena ny zava-misy, fa izao andeha isika hiakatra mihitsy mba azahoantsika azy, fa aresy azy tokoa isika. Andeontsika androso, andeontsika androso. Nomeria toko 17:9 ka hatramin'ny 17. Ary Josoa zanako Nona sy Kaleba zanako Jefone zay isan'ny safony tany dia nandrovotra ny fitafiny. Nalahelo loatra mantsy ry zareo dia nirovita ny fitafiny. 17. Ary niteny tamin'ny fiangonana teny zanaka Israely rehetra izy roa lahy ka nanao hoe ny tany izay nalehanay no safony dia tany tsara indrindra. Raha sitraky Jehovah isika dia hitondra antsika ho amin'izany tany zany izy, ka omeny antsika dia tany todradrono sy tantely. 17. Fa aza mihodina amin'ny Jehovah ianareo ary aza matahotra ny tompon-tany, fa anona ho antsika ireo. Ny fiarovany efa niala taminy ary Jehovah momba antsika koa aza matahotra azy ianareo. Dia inona ny fiafarany tantaran'izy roa lahy sy ireo ekipa zay nomba azy? Nomeria toko 17 andimy fahaseho amby 20 ka hatramin'ny 17. Hoy ny tompo Andriamanitra tsy toa, ety amin'ity tany efitra ity no hiapatrapara amin'ny fatinareo, ary ianareo rehetra zay voalamina araka ny nansananareo dia hatramin'ny 20 taona no miakatra, zay efa nomonomonina tamiko, dia tsy ho tonga mihitsy any amin'ny tany zay nananganako tanana amponenako anareo, afa-tsy Kaleba zanako Jefone sy Josoa zanako Nona. Efa nanao fianianana taminareo aho i Andriamanitra. Za mihitsy nanao fianianana fomeko anareo tany io, tsy vadika amin'izany aho, tsy mandainga amin'izany aho, fa kosa tsy mety amiko ty ataonareo ity. Dia monomonina amiko foana ianareo. Rehefa tsy mahafamponareo zava-misy dia monomonina amiko ianareo.
raha vao mandalo ady ianareo dia monimono ary tsy misy tena kavavanareo fa tsy ny iverin-dalana ho any Egipta ihany, iverin-dalana ho any Egipta ihany. Tsy mety amiko zany hoe Andriamanitra, tsy mety amiko zany. No zany tsy ho tonga any Egipta ianareo fa nofatinareo kosa hiapatrapatra eto amin'ity tany hevitra ity. Fa ny amin'ny Josua sy Kaleba kosa tiako be izy roa lahy, tiako be ny toetrany, tiako be ny toem-panahiny. Ny amin'izy roa lahy sy ireo taranaka taty aoriana, reo no hoentiko mandova ny tany, reo no hoentiko monina sy mitoetra ao amin'ilay tany. Zay ny fanapa-kevitr'Andriamanitra. Dika zany dia zao hoe raha sanatrika kifikivy anao miemitra na miverin-dalana, zava-doza ry havana, faly be ny devoly, miandra anao ny fahaverezana mandrakizay, miandra anao ilay fariafo sy solofara. Fa raha ohatra kosa vonina hiadikady anao ka na dia mafy ary ilay ady, vonina foana ianao ary indrindrindrindra manapa-kevitra ny androso ianao, lasa ny herinandro mbola mitola iady mandroso ihany ianao, lasa ny iray volana mbola mitola iady mandroso ihany ianao, lasa ny tapataona mbola mitola iady mandroso ihany ianao. Raha vonina androso anao, avy any an-danitra Andriamanitra no mitsara anao, ary dia anao fagagana izy, amonjy anao izy. Amen, amen. Mampaheraka ry havana malala ny eritreritra ny zavatra lehibe sy makaka nataon'Andriamanitra tamin'ireo zanak'Israely rehefa nandroso mampahery. Ary nosoratana zany tantara zany mba ilazana amintsika hoe tsy latsaka zany ihany koa no hitondran'Andriamanitra antsika fiangonana kristianina amin'izao vaninandro zao. Amen. Ka ho famaranako ny hafatra dia zao hoe voalohany amafisiko aoka vonina hiadikady ianao, ary nitoetsainao amboaro hoe vonina hiadikady aho ary tsy maintsy mandresy. Faharoa, fadio ataovy zavapady ny kivikivy na ny emotra na ny verin-dalana. Tsy isan'izay miemitra zany isika fa mila mandroso. Fatelo, na dia mafy ary ny ady dia aoka androso foana ianao, manao defi mihitsy anao, za tsy maintsy mandroso, za tsy maintsy mandroso, za tsy maintsy mandroso. Ary aza miteny foana hoe hatramin'izay na olona tsy mbola nandalo ady mangotraka tahaka izao hatreko amin'izao taona 2021 zao tena enjany zao tena enjany zao, efa mivavaka ihany fa ohatra tsy misindra mihitsy ilay ady, efa nametra amin'ny mpanompon'Andriamanitra tanana fa ohatra tsy mbola misy fivana ihany ny fiainako. Na dia zany tokoa ary marina dia zao foana atao masoko an-tsaina, defi ataonao, za tsy maintsy mandroso, za tsy maintsy mandroso. Ary ny faefatra farany dia manokana fotoana anaovana vavaka tsy mijanona eo anatrehan'Andriamanitra. Zay vavaka zay no tovy tena anisan'ny lara-pamena eo amin'ny fiainanao. Zao ririnina ny andro mangatsika, ny akamaroan'ny olona dia malaina amin'ny fo maraina satriny matoro maraina, fa itsika tonga eto kosa manaova defi. Na dia mbola maizina be ary ny andro, na dia mangatsika ary ny andro, za tsy maintsy mifo mivavaka amin'Andriamanitra, mifandray amin'Andriamanitra. Amen. Toroko vavolombelona aminareo zao sarobidy amiko ny fanompona an'Andriamanitra androany alahady, sarobidy amiko ny mitarika anareo ho amin'ny fampona an'Andriamanitra androany alahady. Tiako anareo azo fampaherezana, tiako anareo ahery, tiako anareo ho sitrana. Dina nataoko zanga mba olona tahaka anareo mitafy nosy rà, mahafinaritra be ny matory, tiako be ny matory. Rehefa tena matory tsara zay nao ka misy nofo tsara zay tena eninao mihitsy le izy hoe tena tsara kanefa dia zao tsy maintsy mifo maraina foanao miaraka amin'ireo ekipa manao vavaka. Androany zao taitra tamin'ny ray alina dia ozako hoe aleoloha mbola atory kely, akaina kely fa hivavaka rehefa avy eo. Dia tonga tamin'ny ray sasany dia nandeha mifo mivavaka aho
ny foaziko daholo ny namana rehetra ny ekipa teto tanàna hoe andeontsika ivavaka dia ny tonga tatam-piangonana zay niaraka ny vavaka mitolana mambavaka ny fiainanay ary mitolana mambavaka anareo fiangonana mitolana mambavaka ny fitoam-pivavahana ataontsika androany. Halleloia. Dia rehefa farana vavaka raha taka manokana fa ireo namana niaraka tamiko tsy haiko tsara za tsy nanontany za koa tsy mahalala ny ao am-pony fa raha taka manokana dia faly be aho hoe misaotra toy ny fanavita ny vavaka navita na notena ary navita ny vavaka ho an'ny fiangonana vavaka ho an'ny fitoam-pivavahana mba ho tain'Andriamanitra. Dia hoy aho hoe enganeka mba ho takisany dahotsika rehetrarehetra eto fa dia azo antoka voatatsika le fiaina mandrakizay ho voatatsika le toerana ny fijalonantsika ao an-danitra araka le teny nataon'i Paoly hoe niarana tsangatsika niarana petrana an-danitra ao amin'izay misy an Kristy Jesosy ary azo antoka fa dia ho tongany amin'le toerana namboarin'i Jesosy isika ary raha mikasika fiainana eto ambony tany azo antoka fa tsy hitovy amin'ny jentilisa ianao ny hitovy amin'olo zao tontolo zao fa mandalo ady fa tsy maintsy ho havan'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy ho havana tokoa ianao andao hitehaka faran'izay mafitsika rehetra. Alleluia. Nidera niaja ary voninahitra ny ho an'Andriamanitra tsy to rain'i Jesosy Kristy. Andao arytsika amin'izao fotoana izao hivavaka saotra ny tompo ary anamafy ny ray ny contrat amin'Andriamanitra. Efa nivavaka tsika momba an'izay tamin'ny maraina teo tamin'ny fanomboana fotoana fa mbola hivavaka tsika anamafy ny contrat ary lobava amin'Andriamanitra mihitsy hoe Andriamanitra vonona be ny olonao mpanomponao hiarikady ady tsy maintsy mitranga amin'ny andro farany ary vonona be mpanomponao androso fa tsy emitra zany sa tsy zany ve andao azy hivavaka dahotsika rehetra samy manokatra mivavana na dia misy masika reny aminao hoe niary vava siorina afaka miteny mafy ianao hoe afaka mivavaka tsara tsika rehetra samy mivavaka izy. Ny mpidiana moa tonga dia manositra ty alohany aty misaotra anao Andriamanitra izahay mankalaza anao lay tsy to lay tompon'izao rehetra izao fa afaka nanompanao teto amin'ny toerana ity izahay ary mbola nompanao foana izahay mandra-pandahoanay ty tany ity ory lay izay adraiko mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy. Oka manga ty fiangonana ity ianao ka ho fiangonana vonona hiarikady izahay ho fiangonana tsy memitra tsy verin-dalana ho fiangonana mandroso mandrakariva. Halleluia 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 halleluia. Misaotra anao Andriamanitra aho misaotra anao tompo aho fa tsara ianao mpanao tsara ianao. Halleluia halleluia. Afavaka amin'ity fiangonana ity ny rany Jesosy Kristy ho famelan-keloka ho fandresena ho fombiazana ho fitahina. Afavaka amin'ity fiangonana ity ny rany Jesosy Kristy ho fiarovanao anay malohana ny ratsy rehetra ka sainy devoly amelezana anay. Misaotra makasitraka ray malala amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana vavaka. Alleluia amen. Ny voninahitra ny ho an'Andriamanitra herihery any andao isika aloha iroso avy hatrany amin'ny fitondrana ny fanatitra dia tanterao ny fanomezana ny ampafolo-karena dia ny ampafolo izay efa nomen'Andriamanitra anao na nitahin'Andriamanitra anao. Averiko aminareo foana moa ty teny nampanumpon'Andriamanitra anankiray ity hoy izy hoe rehefa nazy voly ianao dia izy no omenao ny ataonao mandray ny apahany voalohany ny amin'ny volanao. Izy trosa ve no ataonao mandray ny apahany voalohany amin'ny volanao? Ny adidy tsy mbola vita ve no ataonao mandray voalohany ny apahany amin'ny volanao? Dia ho le mpampon'Andriamanitra hoe omeo an'Andriamanitra ny apahany voalohany, omeo azy ny voalombokatra, omeo azy ny ampafolo-karena mba ahafahan'Andriamanitra mitahy ny ambom-bola sisa eo an-tananao.
manamarina zany ny voalazo raha tete baiboly ity ka dia iroso hitondra n'izay ampahafolokaren'izay tsika dia rehefa avy moa tantaza manokana ny fanatra misy fanatra karazany roa zany tantaza manokana ny anankiray a le fanaontsika hatramin'izay fa ny anankiray a lay atao hoe rakdebe ziny tokony na efa nataontsika tamin'ny alady voalohany volana fa saingy tsy afaka no tanterana moa le izy no le confinement zany hoe tokony tamin'ny herin'ny androany no namerina le rakdebe tsika fa tsy afaka no tanterana le izy satria le valopy tsy voazara dia niemitra herinandro zany a tsy mampanina aloha manao zay tsy manao dia tantaza manokana iny rakdebe iny hiderany tompo ary sika ao anatin'izany rehetra zany a marositsika toeram-pahafolokarena dia eto mandroso amin'ny sisiny enao miverina amin'ny sisiny miverina mba tsy hifanosina be zany leto ampovoany tonga zany dia mandrotsika tompoko alleloia mino fa nandray tsara anao tao anatin'izay tenin'andriamanitra izay amaina mino fa fady anao ny hevitra fa androso an'andriamanitra foana ianao raha tena androso an'andriamanitra ianao dia anao latsona hoe sambatra ary andovany lanitra amaina andao atao antsika izany iry zany atsika omezana voninahitra an'andriamanitra
ireo voninahitra an'Andriamanitra. Ataoko mafy ny tehaka anao. Dia miroso amin'ilay fanatazana ny valopiraka tebetsika raha ohatra ka tsy mbola vita dia roso amin'izay natsika miroso tompoko miroso ny areo tompon'andraikitra dia efa foana ny raki-debentsika manampy antsika amin'ny fanamboarana tranon'Andriamanitra ny raki-debe ataontsika ireny. Vao maly zao zahay dia niresaka tamin'ireo mpanompon'Andriamanitra dia hoe tokony fanamboatra trano fiangonana indray isika dia hoy zareo hoe aty aminay patera no atao voalohany fefa tena manoso be ny asa ataonay efa tsomotsono ny trano dia ondray ny anankiray aty aminay pastera tena aty aminay tokava mihitsy anao mijery ny fandeha ny asa fa resy lahatra nareo fa tsy maintsy amboarina aingana ny trano dia ohatray ny tantaran'ny olona dika zay zany efa io mankoa mantsika namboatra tranon'Andriamanitra fa dia apetraka mpilatanan'ny tompony fotoana mety tamin'ny herintaona moa isan'ny confinement iny tamin'ity ihany koa mbola nisy aorianao apetrakatsika mpilatan'Andriamanitra mba ho resitosika avalana retina ka dia tsisy tsony confinement fa mba afaka manohy ny asan'Andriamanitra tsika indrindra fanamboarana ny tranon'ny tompo ka dia samy manefa tsara ny raki-debe fanaontsika mahazatra. Amen. Na ny filazana apetraka amintsika rehetra dia tahako izao. Ny fotoam-pivavahana ataontsika eto dia indimy miditra dia misy ilay fidirana amin'ny 12 amin'ny 2 zava-dehibe ny amonjeanao fidirana amin'ny 12 sy amin'ny 2 na amin'ny 2 fa fotoana hafa tsy mitovy amin'ny 9 na amin'ny 20 na amin'ny 10 izy io ka dia anasana antsika rehetra mba hiomana hamonjy an'io fotoana io mahasoa antsika mihitsy ny mamonjy fotoam-pivavahana ny 2 ao anatin'ny alady anankiray. Ny andavanandro ihany koa tsy miova ny fotoam-pivavahana talata sy alakamisy samy manomboka amin'ny 12 ora atoandro tongava fa asoanao nge zany atsara fananao nge zany ady nge noatrentsika amin'izao vanandro farany zao tena mampatanjaka finoanao hiatrikady ny famonjenao fotoam-pivavahana andavanandro dia raha possible aminareo moa tongava alobe dia mamonjy vavaka fivadikanina zay tanterana eto zay zany tompoko ny filazana apetrako amintsika fiangonana. Dia misy filazana faranty misy boky hoe ilay namabo ny foko mbola misy marobe ao fa adiny ny vatra azy ty hatramin'izay ka amidy 2 ariary tsy zay kory ny vidiny fa zany anapa-kevitra hoe amidy 2 ariary ka dia aokotsika samy andrainjara vidy amin'ity boky ety rehefa mirava ary amin'ny ariana ary zany no misy varotra azy. Zay zany tompoko ny fotoanantsika tamin'ity androandroany ety ka dia rary fahasoavana be dehibe ho antsika ho tafitatra amin'ny farany isika ho tafitatra amin'ny farany anareo asio teka faran'izay mafy be. Alleluia. Raha eo misaotranao zahay fa vita soamatsara ny fotoam-pivavahana tamin'ity androany ety. Misaotra sy makasitraka anao zahay fa ianao tokoa no mitondra sy mitantana anay teto ary nitahinao mihitsy ny fotoana tena araka ny vavaka nataonay no hoe nonao ka dia nitahina ny fotoana ankehitriny ary dia hisaraka izay andeha ody hitondra fahasoavana ny sabatan'olona tena ombanao amin'ny asa lehibe sy magaga mandra-piavon'i Jesosy amin'ny raha olanitra izahay ka dia misaotra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy no anaovana vavaka misaotra tompo. Amen. Dia mirasoa mirary fahasoavana veloma tompoko.